faliana dia zaho moa zany atsikelo amin'ny tokantrano eo amin'ny zavona manizay any reny moa zany namazava koa zay mandalo sy vehivavy sy fanana tany zany hoe mifandraika ihany loha satria vehivavy ao anaty tokantrano manana an'izany hoe miaraka manana sao manana ny tany izy dia afaka miaro ny tany izy amin'ny vehivavy azy moa Mana antony hoe misafidy amin'ny commune Ifana? Misafidy moa hoe commune Ivato satria voalohany indrindra izy ao anatin'ny circonscription an'ny Amboditsiry dia amin'ny maha-candidat-nako amin'ny députation efa Ivato zany efa mitambatra Ivato firaisana dia ao anatin'ny circonscription fa ny sasany moa zany dia mbola fijerenan'ny andro hafa hoe toerana rehetra commune rehetra izay moa zany mipetraka amin'anazy izay mahatonga ilay hoe eto nambolika ny fampahafantarana moa zany fa tsy inona ny antony nanosikanao hilatsaka anatin'izay solombavam-bahoaka zay? Voalohany indrindra aloha ny antony niritsahana candidat dia amin'ny adinay amin'ny adiny folofoly amin'ny ady rehetra zay efa nitomboanay dia tsy mety ilay izy raha vao tsy avadika ho lalàna hiarovana ny vahoaka zay mipetraka amin'ny toerana dia izaho moa nipetraka aty amin'ny faritra Amboditsiry aty dia izay nahatonga voalohany indrindra aloha izay nahatonga anona satria tsy hoe zahako irery ny candidat ny DPTFM fa misy maromaro vitsivitsy any zareo fa izaho moa zany eto amin'ny Antananarivo raha mandeha amin'ny Tsimondranona manana izay any faritra Lehibe faritra Atsimo Atsinanana Mavalaka rehetra iny faritra Savary ana misy faritra tsy ho apetraka mihitsy